fa ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fety tanteraka isika amin'izao fotoana izao ary anisan'ireo mirotsaka an-tsehatra mofo manampy raha sendraka misy ny loza rehefa vanim-potoana toy izao ny mpamonjy voina mitombo avy roa eny araka izany ny isan'izy ireo rehefa fety tahaka izao fanampy mpanazavana sy fanadadiana hoentiny rotsy raha koetiny iray eo amin'ny sariny mamy rasoanaivo. Tafiditra ao anatin'ireo mitandro ny filaminana mandritry ny fety ny mpamonjy voina ary isan'ireo mandray andraikitra rehefa misy ny voina mahazo ny mpona indrindra izy ireo. Mitombo avy roa eny ny isan'ireo mpamonjy voina rehefa tonga ny fety indrindra fa ny fety ny faran'ny taona tahaka izao satria amin'ny fotoana io indrindra no betsaka ny olona no manaonao foana ka mety betsaka ihany koa ny loza ho ateraka izany. Miisa 5-10 araka izany ireo mpamonjy voina izay hiasa manomboka androany hariva sy raha ampitso. Amin'ny faran'ny taona satria moa zany ny mpamonjy voina dia tafiditra ao anatin'izay mpitandro ny filaminana izay zany hoe miaro ny olona sy ny fananany ka mahakasika an'izay indrindra dia nampitomboana ny isan'ny mpamonjy voina miandry raharaha androany 1 Desambra sy rapitso voalohan'ny volana Janoary 2020 mba ho afaka isana izay fiambenana ny raharaha izay fa mipetraka zany ny isan'ny olona ny isan'ny fitaovana ko dia ny afatrafatra ho antsika rehetra dia voalohany indrindra aloha ny matetika zany ny faran'ny taona sy ny voalohany taona dia ny loza vokatry ny fisotroana toka no matetika mampitombo ny antotanisa raha araka ny fanadihadiana ny antotanisa izay mivoaka ny amin'ny miasa nandritry ny 5 taona zany natao dia matetika ny loza vokatry ny ady vokatry ny mamona vokatry ny loza mpifamoivoisana izay no matetika mampitombo ny antotanisa. Ny afatra zany dia hoe enganetsika mba hifety raha sendra misy ny voina mitranga moa zany dia tokony tsy salasala tsika hiantsony mpamonjy voina amin'ny alalan'ny atsoina aingana mpamonjy voina fa rehefa atsoina aingana ny mpamonjy voina dia aingana koa ny vonjy voina tao dia tsara ny vokatra azo eo amin'izay fiarovana ny olona sy ny fananan'izay. Raha ny antotanisa voaray tena anivon'ny mpamonjy voina ny tamin'ny volana Desambra lasa teo dia mahatratra 5 isanjato ny trangana haitrano nanomboka ny volana Janoary ka hatramin'ny volana Novambra lasa teo. Ny famonjena ain'olona kosa dia 420 isanjato raha 420 isanjato izany ny taona 2024 nahitana fiakaran'ny kely ny antotanisany tamin'ity taona ity noho ny fitombon'ny isan'ny mponina raha ny voalazan'ireo tompon'andraikitra avy amin'ny mpamonjy voina. Amin'ny voalohany taona moa vao tena fantatra ireo antotanisa mahakasika ny voina ho an'ny taona 2023 avy amin'ny mpamonjy voina.